Sigaret zao kakameradi. Ary mampiseho firaisan-kina tanitsika dia fiombonana tany an-trany ary ny zay mahatsapa fa misy tsy milamina eto amin'ny firenentsika dia miombontsika zay sa tsy zay izany dia ny fiombonana amin'ny fampandrosoana izay ny tany mahatsapa sy mahita ny zavatra tsy milamina ao amin'ny faritra misy azy eo. Haneo ny firaisan-kina mivoaka ny Somamanina midiky zany a fa vary sy rano tsika menakavy a tsy afa-misaraka ny antsaha hatrany tokantrano koa mbola tsy maintsy miaraka satria anareo nanohana ny antso izay nataonay a tany Antananarivo a dia tonga koa izay manohana ny antsonareo a rehefa tonga ny fotoana afahantsika mitaky an'izay rehetra tsy rariny eto amin'ity fireneny tika dia mampiray ny feo aminareo izay mpanao gazety rehetra avy any Antananarivo ao anatin'ny miara-manozaka. Araba efa nataony Michel teo ny solotena ny hetsika ho amin'ny fahalalana maneho hevitra no tonga eto Somamanina amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tiana hazavaina dia ny hoe maninona ny nakaty akoatra ny lefa niresahana teo hoe ho mariky ny firaisan-kina sy ny fisaorana samy miady amin'ny tsy rariny na izahay na ianareo. Izahay dia miady ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra ary ny adinay dia adinareo. Noho izany ihany koa ny adinareo dia adina ihany koa satria samy tsy rariny no zavatra misy sy ampiarina ankehitriny. Nisy fanapahan-kevitra noraisy ny filan-kevitry ny gouvernement tao omaly efa somary arivariva milaza ny amin'ny hoe ahato ny fitrandrahana ataon'ny Sonoa. Resaka tamin'ny iray tamin'ny namanareo zay teo hoe alina zareo aneka mbola nitrandraka ihany. Zay no ahatongavana eto ny laza ny fahamarinana mba tsy hisy ny lainga mba tsy ho diso ny vaovao tonga reny malagasy rehetra manerana ny nosy mba ho fantatry Madagasikara fa le nahato ny tenen'ny gouvernement tao omaly eny ka amin'ny alina izy ireo mbola manohy ny fitrandrahana ihany. Zay mihitsy. Ka zao no izy. Ny hetsika natao takizay hetsika natao rehetra hatramin'izay dia ampilaminana. Iangaviana ihany koa ny mponiny Somamanina mba hiara iray feo aminay ao anatin'ny filaminana mba tsy hisy sanatria ny ifandratra na ifamono fa ny hetsika atao rehefa atao ampilaminana dia tsy maintsy mahomby ary tsy maintsy mandresy ny vahoaka malagasy eto amin'ny taniny. Gazety marobe ihany koa, misy ny gazety atsoratra, misy ny radio, misy ny televiziona, misy ny amin'ny internet. Izany hoe ny ampahan'ny mpanao gazety rehetra dia hitatitra ny zava-misy avy aty Somamanina ary dia ho fantatry Madagasikara, ho fantatry izao tontolo izao inona marina ny tena zava-misy eto Somamanina taorinan' ireny fanapahan-kevitra ireny. Ny fangatahana dia tsotra, tsy ahato fotsiny fa hiala tanteraka. Tahak'izay ihany koa ilay lalàna mikasika amin'ny fifandraisana izay mamono ny fahalalahana amin'ny teny, terena tsy maintsy foanana ihany koa ary tsy ampiarina eto amintsika satria mamono ny fahalalahana amin'ny teny. Ny fafana mifanatitava dia efa zava-dehibe. Ny teniko fofoy anamafisako ny nambarany namana teo. Voalohany indrindra aloha dia mitera, mankasitraka, misaotra ny fahasahiany ny vahoaka ny Somamanina mijoro tompoko vavy sy tompoko lahy. Fa
fa maro be manerana n'ity firenetsika ity ny fitrandrahana sauvage na tsy ara-dalàna tahaka ny omitranga eto aminareo io. Fa mety sy nanam-pasahiana ny tsangana ny vahoaka tany amin'ny faritra hafa dia tohizan'izy ireo. Fa soa ihany fa mbola misy vahoaka ny Somamanina manam-pasahiana. Mankasitraka indrindranareo amin'izay fahasahiana izay. Fantatra fa tsy mora zany miatrika lacrymogène zany. Tsy mora zany miatrika mpitandro filaminana na mitondra fitaovam-piadiana izany. Fa eto aty Anararaotra hiteny hoe raha manana ny fahasahiana ny vahoaka ny Somamanina daholo ny vahoaka eto Madagasikara dia tsy ho tompony mangatakatiny intsony zany vahoaka malagasy zany amin'ny tany. Engane ianareo vahoaka ny Somamanina mba ho modely ho an'ny mpiray tanindrazana amintsika hafa. Hitsangana rehefa misy ny tsy rariny, hijoro rehefa misy ny tsindry azo lena tahaka an'izao mahazo anareo izao, ary ampiray feo isika. Zay ny antony atongavanay eto, izahay mpanao gazety, raha izahay rery dia tsy havita ninninina. Ianareo olom-pirenena eto Somamanina ihany koa raha ianareo rery dia tsy havita ninninina. Fa isika sy anareo mitambatra ny mahavita miaro an'ity firenetsika ity tovovavy. Ka mankahery anareo, aza miemotra, aza mitsahatra, fa raha mbola tsy miala ny sinoa satria mambotra ary mitady androba n'ity firenetsika ity ao anatiny zany fitrandrahana zany, mitovy amin'io raha mbola tsy foana ilay code de la communication hamonono ny fahalalantsika iteny dia mbola hiara hitsangana foana tsika tovovavy tompokolahy. Fa raha lany ange ilay code de la communication ka tsy afaka hitatitra ny vaovao tahaka an'izao tsony izahay dia eo ianareo vahoaka ny Somamanina na hitondra banderole eo azy dia tsisy afaka hitatitra n'izany fahorianareo zany. Zay ny mahatonga antsika miteny hoe mitovy zao ady iarahana izao, mitovy ny ady ifanaova ny vahoaka ny Somamanina, ifanaova ny mpanao gazety sy ifanaova ny vahoaka malagasy ray manontolo amin'ireo izay mikasa anampim-bavantsika. Fa hoe mangina ary vahoaka malagasy fa ry zareo hitrandraka moramora ny harenantsika eo, tsy azontsika ekena tovovavy tompokolahy. Izay ny antony mahatonga anay miteny hoe ady ombonana ity, ka misaotra mifandraisana fa dia ho ataonay tsara lazaina izao fahasahiana lehibe ananany vahoaka ny Somamanina izao. Top klasy tovovavy ny voalohanteny dia fampatsahivana fa tety amin'ny taon'ny fahatry tasy tony no nijoroan'ny Menalamba tamin'ny fotoanandro nanoerana ny mpanjanatany izay mpanano bohatra tamin'ny vanim-potoana ary dia tsika voretra zao azo antoka fa taranaka izany Menalamba tsy nanaiky lembenana, tsy manaiky lembenana n'izany fananiam-bohatra zany. Ary ny loko volomparasy izay miofaofa amin'ny vanim-potoana tahaka izao itony saina kely itony dia tamin'ny taona 1997 raha nisy ny fitsapakevy bahoaka dia ny loko volomparasy no nentin'ny vahoaka malagasy nanaovana tsihy tamin'izany fitsipahana ny endrim-panjanahantany amin'ny endriny vaovao izany, ary dia heverina sy azo antoka fa izay endriky ny fitsipahana ny fanjanahantany zany no notsafidiananareo an'izany loko volomparasy zany amin'ny tony saina kely ahofahofantsika tony. Tsy ahivana zany tantara izany tompokilasy tompovavy satria izao tolona ataontsika izao dia mbola tolona hiatrehana ireo endrim-pananiam-bohatra ataon'ny avy any ivelany izay mitsokombakomba amin'ny tompon'andraikitra ara-panjakana eo amin'ny fanomezana vahana ny fandrobana ny harenantsika. Koa heverina fa zava-dehibe loatra ny fahasahiany ny vahoaka ny Somamanina araka nambaran'ireo namana efa nialolalana tamin'ny fitenena teo. Zava-dehibe ny fahasahiany ny vahoaka ny Somamanina maneho ny tsy fakasitrahany izany fananiam-bohatra sy ny fandrobana ny harenantsika izany. Ny teny izay anampy amin'izay efa voalaza dia ny fankahirezana sy ny fanentanana mandrakarivantsika mba hanana firaisankina mandrakariva eo anoloany zany fandrobana ny harentsika, eo anatrehany zany fananiam-bohatra isan-karazany zany,
ary ny mpanao gazety izay miara-dia ao anatin'ity hetsika ao amin'ny fitakina ny fahalalahana ity dia vonina mandrakarivo hiara-dia ifanometanana ifanotrona ifanotan-tsoroka amintsika vahoaka eto Somamanina ary iverina ahafahan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny izay iandradiny ny tsirariny sy ny tsitsiny dia hiara-dalana amintsika amin'izao zavatra manjoantsika izao. Misaotra ny mpanao gazety isika fa tena mahafinaritra ny fiaratsy. Marina tokoa ny loko volomparasy izay naseho an'ireto vahoaka ny Somamanina ireto satria hitanareo misaotra 7 eny 7 taona zany zay dia ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana tanteraka satria ngazana ny tany aty aminay. Hitanareo mpanao gazety zahay satria tsapanay fa tena miaino anay ianareo ary raha fifajerena dia iray ihany ny aretina mahazo antsika ary avy amin'ny lalanareo mpanao gazety reo no mba hafantaran'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy ny manjoan'ny komini Somamanina sy ny manodidina azy. Koa eto zay dia maneho fisoerana ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka rehetra eny nahatrany lavitra any satria tsapanay fa mimposy fanahy aminay nareo ny amin'ny zavatra manjoanay ary enina ihany koa ny manjoanareo any amin'ny toerana misy anareo any fa tsy Somamanina ihany no tratran'izao zavatra izao. Ka misaotratsika indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha asina teny kely mikasika an'ity raharaha ty dia hita fa ny lalàna dia natao ary napetraka mba isin'ny tombontsoa sy ny fiombonan'ny vahoaka ary izany no antony isin'ny filaminana sy ny fandrosoana. Kanefa indrisy fa misy amin'ireo olona zay nometsika fahefana no mikendry zany ho sur mesure amin'ny tenany mba ananany tombotsoa manokana ka mahatonga ny resaka ho lasa vilana. Manoloa zany indrindra dia zay ny mahatonga ny fiangonana ny joro. Ny joro ny fiangonana satria tsapan'izy ireo fa mivona amin'tsizy ny raharaha ary diso tafahoatra loatra. Koa ny lalàna dia natao mba tsy anitsakitsaka nanaovana tsinitsinina ny vahoaka fa hitondra fampandrosoana sy fampifehezana ho amin'ny fandriampahalemana zany. Mijoro ny fiangonana ary nambarany teo fa ny fitiavana ny tokony ho ambony zay mandrafitra sy manitsy ny atao hoe lalàna ary ny fitiavana raha ny fitiavana andresana dia ny olombelona ny tena voakasiko zany indrindra ny tenanay mba ho ambarina malaky arak'izay azo atao mba hiadanana sy hanome tombon-dany ny vahoaka malagasy ahafahany mitavana ny arena zay nomenjanary azy isitrahany an'izany malalaka eto amin'ity tandrazana malalatsika ity dia maneho ny fisaorana fankatelemana antsika tompoko fa itsika dia olo-kendry eto dia ty ilaza manokana satria nisy nangataka teo hoe maninona moa tsika raha mba miala kely eto dia milahatra mandrapatonga ny ambadimainty ho isika zay mifanotenina mipetraka raha vatany vao tonga teo za nefa tompoko lahy sy tompoko vavy ampahendrena ampanetitenina zako hoe misy tsy mamety an'izany ny antony dia zao tadiavon'ireo olon'ireo mihitsy ny ampisilifatra atsika ka sao de tsy mety ihany satria indrindraindrindra androany dia mbola ao anatin'ny fanaovandrozana atsika fiatrehana amin'ny fanadinana BEPC. Tsy dia ho lava loatra fa ny teny ampitaiko zany eto ny fehendreto mpanao gazety avantsika ireto dia izao ny mampalahelo amin'ireo mpitondra fanjakana raha vao misy maneho hevitra dia hoy izy misy ambadika politika ao zany hoe isaky zay misy zavatra tsy mahafaly ny vahoaka ny hony hevitra
dia lazainy foana fa misy hamatika politika ao. Raha ireny mpanao politika ireny ve indrindrandrindra ka député izy solombavam-bahoaka, indrindrandrindra ka CT taloha izy, mana ministra taloha izy, no mijoro izy manampy amin'ny vahoaka miaraka amin'ny eo amin'ny tanin-drazany, dia lazaina hoe hamatika politika ve zany? Iorakoraka mafy sika raha tsy marina zany. Noho izany raha mijoro reny olona ireny a, tsy politika no hijorony fa fitiavany, fiarovany ny tanin-drazany, fiarovany ny fasan-drazany, fiarovany ny tany ivelomany, fa tsy politika araka voalazany zareo. Dia izao koa zao a, misaotra ny monseigneur isika, dia raha ny teny ve zao ny fiangonana dia hoe hoany misy politika ve ao? Zao hoe tsy mety mihitsy le fitenena hoe misy politika ao. Fa raha mijoro ireny mpitondra vavahany reny, ataoko ohatra zao, eto amin'ny commune Somamanina dia raha kely dia kely misy prêtre efatra, misy mampera efatra zany raha kely, afa-tsy ny masera, afa-tsy ny masera sy ny frère. Ka raha ohatra ve mandray anjara ny frère, ny masera manampy amin'ny vahoaka, raha mandray anjara ve ny mampera manampy amin'ny vahoaka, dia mandray anjara ny pasteur, ny katesista miaraka amin'ny vahoaka, dia adika hoe rariny ve raha adika hoe misy ambadika politika ao? Rariny ve zany? Noho izany a, tsy pahantsika marindrano zato isan-jatony filazan'ny fanjakana zao etsika zao hoe misy ambadika politika ao. Marina zany. Zao any targetanay dia mifidy azy sika. Zao tsika zao fahoriana miantso an'ireny mpanao politika reny tsika, antsoina mihitsy izy satria nametoky. Aiza ianareo? Fa zao le izy a, ary tena tia tanindrazana nareo a, ary tena solombavam-bahoaka nareo a, tongava manampy anay toko ao. Marina ve? Miorakorana ve? Mafy farany e, ataovy miorakoraka ny antsangatanantsika. Isareo telo. Saotra nareo tompoko. Somary mangingina satria tsika tsy mba mahatakatra lesono raitra be reny a, fa amin'ny alalan'ny tony megafonina kely tony a no afahantsika maneho ny hevitsika satria itsika tia tontolo ambanivohitra ty. Eto dia misaotra an'Andriamanitra aloha tsika menakavy a, tavavory soamantsara ohatrona dia moaly azy. Moaly a dia mbola nivory tany Antananarivo nare an'izao andro zao a, dia tsisy nanomanana firy a, fa tsy maintsy tonga miaraka amintsika menakavy eto a androany. Ny voalohany indrindra dia soranay nareo miara-manonjo zay miaraka aminay a, miaraka amin'ny tolonanay aty a. Ty zany eto ny faritako tsy soa mahamanina rery fa ho anazava ho anareo mpanao gazety a, tsy soa mahamanina irery. Ary eto zahako azafady manonona anarana fa misy tompo-tanindrazana eto, tompoko reto mpanao gazety reto dia Andriamaro Davitra zany, tsy azo asorinato zany olona zany. Zay mantsy le problema hoe raha vao mba mijoro le zanatany a na zanaka pelezana dia misy politika ao. Faharoa zany Rakotomanjaka Rodin zany député Anarivomamy zanaka anaty alatapy zany, tsy azo asorinato atony fasany atony tranony, tsy azo asorinato zany. Tsisy politika ao anatin'izany fa mitsangana rehefa ny tanindrazana avokitikika. Faharoa zany Auguste Andriamanan'olo zany meloava kely aloha dady eto, ito ny rainy meloava kely aloha dadazavy a. Ino ny rainy zany lehilahy zany? Io ny dadany Auguste Andriamanan'olo. Tsy mitovy firenkevitra amin'ny rahalahy fa eto zay a dia mitovy ny tady dokanga satria inona ny antony? Tanindrazana ny voakitikitika. Tsy mitovy zay ny firenkevitra fa mitovy zay eto a satria tanindrazana ny voakitikitika. Eto zany tianay mariana aminareo mpanao gazety, permis anankiroa no atao anaty faritra tasy nefa permis d'exploitation akoatran'le mbola tsy fantatay ny anarana. Permis anankiray a mitondra ny laharana izay raha tsy diso 38 234 na 324 ny anankiray. Dia ny permis anankiray a 19 970 zay metomboka eto amin'ny fokotanina Ambatomainty a, dia mepakany amin'ny Arivomamy 2 ary Arivomamy 2 ny be da be indrindra ny carré mignon ao anatin'io a, ao ambany alatapia zay tazantsika maso.
Zay zany le izy tokony ho azavaina tsara. Zany tokony anjara ndraikitry ny fanjakana manazavany zany. Fa tsy zabe ny tanàna kely tia no anazavany zany. Ny carré ray de 625 metra ny lafiny. Rehefa nataonay ny kadiny io satria zay mba nampianarina tamin'ny sekoly tsy nisy rindrina ihany. De zao no hitanay 39 hectara ny carré anankiray. Ataon'ity périmètre anankiray ety itsanganantsika ity anefany 96 carré lay périmètre anankiray. 96 carré zany ampitomboy 39 hectara. 4 hectara zany voatrandraka amin'ny ty lafinilany atsinanany ity. Zay tsy janonanay amin'ny fitakina fa ny anay de tsotra. Misy arrêté ministériel la manao hoe fony reo permis reo zay tsika menakavy vo mijanona zay tsy hoe atsahatra fotsiny na antona fotsiny fa fona tanteraky reto ny antony. Tsotra kely azavaky tsara. Efa misy permis d'exploitation koa amin'ny commune Moraveno amin'ny reto tendrombohitra be reto. Azo jerena karaha zany any BCMMM. Le numéro 11 tadidiko misy anankitelo izany. Ny faritra andrevany intsonitsoa zay farina tonga any atrany amin'ny commune Tobest Antanety be tonga any zany zay permis zay misy permis de recherche ihany koa anatiny. Zao ny zavatra loza iteraka amintsika raha ohatra ka tanteraka zany. Raha me permis an'ity somamanitiny fanjakana ka tsy ame permis an'ilay atsy amin'ny ilany antsio miangatra izy satria samy manao ny permis any daholo ropitrandraka. Zay zany le zavatra ankiray. Loza nefa de izao ireo alatapi ireo zay tokana amantany tsy misy efa tsy eto Madagasikara ihany. Asana iny mirere eto androany fa nazoloka tamin'ny COP21 arivo mamdoe andeha ho any an-davin'ny président ny Union maintso atoato place Tompavy rere any district an'Arivo mamy zany rere any faritra Itasy zany ny tokony hitsanganantsika hoe maninona ny any velany mameloka atsika fa ny eto kosa amotika an'izany arena mipetaka zany itsika malagasy. De zao ny zava-misy hototitra koa Itasy. De inona tso zany ma région Itasy antsika ny mampiavaka atsika ny alatapisy farian'ny Tasy nefa raha vovokitika fotsiny ry ao andrefany renirano nirihatra de mivarina ny renirano varahana daholo ny atsanga rehetrarehetra de any Itasy totitra Itasy zay no hoe ny tolona apetaka tompoko lasy tompoko vavy tsy tolona somamanina rery fa tolona ho any Itasy ray manontolo zay mahatsiaro tena ka manana zany région na faritra izany. Aminay fa tsotra eto ambany aminareo mpanao gazety fa zay fa ambananao samorona tsy matahotra zay akory satria zay tsy saraka aminareo vahoaka. Fa alohanay tompoko lasy tompoko vavy alan'andrina toy zay alam-bahoaka zay le volana ary efa ny raviravezana voly zay vola amin'ny kitapo no zarainy. Fa alohanay veritsika alakalam-bola toy zay veritsika alakalam-pihavanana sotsika menakavy miaraka miaina miara-manonja ihany totsika menakavy eto zany tsika menakavy amin'izao fotoana zao. Eto zay vonina manampianareo mpanao gazety satria tazana mihitsy ianao madame Lalatina tao mitondra resaka nanazava ianareo stale TV plus tao nanazava tsara nanaraka tsara ny tenanay. Fa raha ny TVM zany tsy hitondra ny feo anay mihitsy zany tsy hitondra ny feo anay zany satria natao hoe ny TVM marery natao manerana ny nosy fa ny privé rehetrarehetra de loha hijanonao Taninarivo ihany nga Taninarivo ihany ny vahoaky. Miala tsiny aminareo Taninarivo zay fa tsy nareo ihany tsy nareo ihany ny vahoaky ary mampalahelo anay de tsotra mampalahelo anay de tsotra. Rehefa migrevynareo Taninarivo miala ny député voafidy aty miala maire voafidy aty fa raha izay no migrevy de taperam-bava satria tsy mba misy basy tsy mba misy levina tompoko lasy tompoko vavy tsy anaiky intsony izahay tsy anaiky intsony izahay tsy anaiky intsony zay zao kosa nefa ampilaminana ny fitakintsika zay ny anaovan'ny olona hoe ambadika politika io. Tsika tsy manonga-panjakana fa mitakitosany marina. Raha ohatra ka teneniko aminareo hoe 6 carré no arantin'Arivo mamy teo akoatran'le fangalarana faritra satria tao anatiny tao de naohatran'ny tsikombakomba zay na io aloha na kolokolona iny fa ny tenako tsy teo teo nandritran'ny volana sy tapa amin'ny fanitsabo any zanako
tsy mba nanaovana consultation zany hoe na de atao lenina mpitelopolo carré fotsiny azy 6 hectara le zany tompoko rehefa calcule anay defa 2000 hectare tapita zany io ala tapio satria 2000 hectare eo ny ala tapio ato anatin'ny commune Arifimamito Arifimamito fotsiny nefa 2000 hectare notrandrana inona tsono anay afa ty avaratra mivatra le vile permis de mitsofoka ta Sambakarivo farany atsimo le misy ala tapio ray manontolo zay ny raha anay mitolona aminareo satria raha tsy ao nareo tsy afaka amoaka an'izany code minier inona ny voalaza an'izany code minier zany fa eto zany de ny zavatra hitanay de ny commune hafa ndray no feny commune zany tsy mba nisy zay no any an-tananay anareo vahoaka tsy mitsahatra tsy tamenakava ary tsy manary anareo zay Arifimamito tsy manary anareo zay tsy manary anareo zay tolona ho any tasy no ataontsika menakava miara-mizaka tsika menakava zay ngidiny eo miara-mizaka tsika menakava zay maminy eo zay ny teny apetraka aminareo vahoaka hipetraka aloha le hoe andeha hifindrany Arifimamito nareo fa mivarotra tanindrazana numerony Somaman miara-mitolony tsika menakava miara-manonja amin'ny manao gazety tsika menakava mitaky ny rarira sy ny hitsiny satria raha tsy zay no mipetraka amin'ny fahalalahana amin'ny teny zako tamin'ny alakamisy teny Somamanina nisy an'iny de efa nambenana amin'ny tenanay tsy azo ivoaka ao ny tanàna zany ange de efa le fanampenam-bava sahady zay le fanampenam-bava fa maninona ny tsy mahazo ny teny zoko zany amaolo mofidia miaro vahoaka koa tany razanay no voakitikitika reo tapireo fa tsy hitatsony namboly an'ireo fa ny zavatra ny mentsanary de ahoana no mpiten'ny olona sinoa ary ny tsy zaka ny foa mampanahako de ty nanagaja olona tamin'ny fitsapana tapito filasy tompoko vavy ka raha ny sinoa ve no akany de meko fotsiny meloko aminao ary tanindrazako tsy anakary zany ny tenako makatelina tompoko vavy sotatsika menakavy dia hoy zay hoe masina ny tanindrazana sotatsika menakavy amin'ny fiarahamentana eny fa na de foy ara fotoana dia mbola tonga maro ohatr'izao tsika de isaorana ankatelemana itsika menakavy